fa zay zany dia miteny aminareo fa sisy député sagnagna eto anao fahatany tany ty zany mijery tombosoam-bahoaka fa tsy mijery tombosoan'ny vice-ministre zany satria andamosiny ty dia olo manana tongolo Egypte le olona very plasy le olona le tia tegna le olona matahotra resaka hoe olona anao feraky saoty ambony tany ty ambadiky ny zavatra zao hitasika olo izy sady zay tsy anaiky an'izany dia séance ana filoham-pirenena zany anie misy antony raha zay manokana zay tsy anaiky an'izany hoe ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka ara-dalàna tany-tan-dalàna Madagasikara tsy afaka ny anaiky an'izany izay député ary zay maro anisa ao anatin'io azonay mbola teneny izany izahay tsy miteny hoe zahay maro an'izy le atram'izay zany na ohatra ka ny resagna hoe ny ASVM majorité ao amin'ny Tsimbazaza tsy hitanareo hoe ianareo raha izao zavatra situation tranga zao tsy hitanareo hoe marevina anareo ary tsy mitombona le hoe filazana fa ny ASVM majorité ao amin'ny Tsimbazaza raha izao zavatra misy zao ny fantenena teo resaka ASVM ny groupe parlementaire ASVM dia telo amin'ny telopolo sy majoritaire zany izy io